Manoloana ny fahatongavan'ireo mpanelanelana avy amin'ny SADC ary dia nitondra ny fomba fijeriny Andriamatoa Lazara Zafiarson anisan'ny kandidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena vao nahazo sazy tamin'ny fitsarana ihany koa ny alatsinainy lasa teo. Fanazavana ary. Tsy mitsatra ny tolona izay tarihany avitra ho an'ny firenena na dia nisy aza ny zava-nitranga ny herinandro lasa teo araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Lazara Zafiarson, sekretera jeneraly ny tia antoko ity, ary mitazona hatrany ny tokony hanatotosana fifidianana ny avitra ho an'ny firenena. Joro amin'ny heviny hanavitra firenena, mpanavitra rahateo tsy mampitonena tsy azo lazaina ho mpanavitra mankahery mambra rehetra izay naratra, mankahery voaka malagasy ihany koa ary mankasitraka voaka malagasy tamin'ny fampaheresana izay nataon'izy ireo tao anatin'ireny tolona atao ireny. Nazany zany ampasidy matrany miantso izy ireo ny mba hijerevako fanjakana ny fonja malagasy satria raha malala fa misy fiainana tsy hita amin'ny fotoana fanjakana ireo fonja marobe manarivo ary ihany koa jerevana manokana le fangatahan'ny pénitencier amin'izao fotoana izao mba hananganana sekretera-panjakana mididiny fonja mba ahafahana mametraka budget na vola manokana amin'ny fitantanana ny fonja satria raha malala fa mangahazo sy kitay ihany no ataon'ny fanjakana ao anatin'izany fonja izany. Ny fahatongavan'ny communauté internationale moa araka fantatsika dia amin'ny fepitaona izy hatramin'ny araka amin'ny telopolo volana Jolay. Iny moa anazy ny avitra ny firenena mitaky fifidianana foana, ninona zany vokatry ny fandalovandreo olona reo ny avitra ny firenena mijoro amin'ny hevina mila fifidianana voaka malagasy averana ny voaka fahefana mba ahafahana miverina amin'ny ara-dalàna. Nosiritan'Andriamatoa Lazara Zafiarson ihany koa fa miantona aloha ny fitsarana satria nanao fangatahana fandravana didy izy ireo ary mbola mitazona amin'ny fahavononana hiatrika amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny kandidat Lazara Zafiarson.